Miarabantsika rehetrarehetra indray tonga soa tao anatin'ity vlog vaovao androany ity hitanareo io mangatsika be mihitsy manao akanjo ba be satria efa ririnina zao dia za aty Budapest sa Budapest bon aty Hongrie dia hitanareo io bon tsisy ninona hita mihitsy ny ao aorianao satria tena gris be mihitsy ny androany toy ny andro nahatongavako taty gris be tsy haiko nahita be amin'ny tavako na tsy fa tsy dia mba sotoa anao vlog androany satria mangatsika be mihitsy tena mangatsika be sauf que mila manao vlog satria rehefa tonga ny manaraka dia amin'izay ilay izy hitako hoe zana dia tany Budapest dia mba misy souvenir jereo iny tram kely iny arinako iny voilà tsy haiko tsisy idirany maintsy nandeha nanao test zany dia nanao test covid rapide dia vita ilay izy dia efa négative ilay izy dia zay amin'izay vao tranquille hoe andeha amin'izay andeha hanao touriste satria za mbola niandry ilay valilay test teo 15 minutes rapide be ilay izy naviny sakafo zahako io dia izay amin'izay za vao andeha dia hijery ny tourisme zany hoe manana amiray am'roa am'telo am'efatra am'dimy amin'iny manana 5 € eo akony normalement tsy zavatra important tokony voatsidiko daholo foana ihany itanareo mahafinaritra be mankony mahafinaritra be foana ny rehefa mandehandeha rehefa manao voyage ohatran' zao dia miaraka amin'ny sac à dos kely satria misy akanjo mandry misy nrehetrarehetra atao anatin'ity ato misy manontany ilay olona hoe miaraka amin'iza zarery foana mandeha satria za tsy te handry olona hafa rehefa mandehandeha ohatr'izao satria tsy mitovy amin'ny fotoanan'ny olona kosa manana fotoana ny tsirairay fa za mampirisika foana hoe aleo mandeha foana raha ohatra hoe mbola misy ny fotoana dia mandeha foana dia raha misy koa moa zany no entimanana satria bon tsy gratuit koa aloha mandeha avion fa zany mora be ara ny frais mangaty mialao Roma mandeha nakaty Budapest zao tsy lafo akory dia zay tsara be daholo raha tena hoe raha itemy makaty zao tena milay be mihitsy tena milay bon anaovako plan kely nareo dia hita amin'izay nareo mahita telefonako ty teo nampirimiko tao anaty kitapo dia lazaiko fa tsy hita ilay izy dia taitra be dia mbola nandeha hitady ilay telefonako ilay izy tao anaty kitapo bref respira dia le resaka kely hoe mandeha mivoyage rery sy le hoe mandany vola ve sa tsisy ohatran'izany dia amin'ny Ryanair tsy payen'ny Ryanair aby kory manao ty publicité ty fa bon satria maromaro nareo manontany anahy dia to dia valiko eto amin'ny ankapobeny amin'ny Ryanair za foana no mividy billet dia ao mora ny billet fandriana aloha be zahako zao androany larobia tamin'ny latsinainy any nanao billet oui tamin'ny latsinainy any nanao billet nefa ny androany larobia donc tsy dia hoe miova firy loatra dia zay mahafinaritra foana tena mitenenareo foana sady mampirisika raha ohatra hoe misy ny fotoana dia misy ny entimanana dia za mipetrapetraka izany fa aleo mandeha voyage kony hitanareo ohatra hoe mivoatra kokoa mitatra ny saina za zao tonga aty Hongrie za nefa tsy mahay miteny anglais akory bon mahay ihany fa kely dia tsy maintsy miteny anglais moa zako ina mitenenao io tenenao teny italiana leo sa tenenao teny frantsay zay manko ny mba haiko fa mahay miteny anglais ihany rehefa tsy mahay nareo dia Google est ton ami kony Google est ton ami rehefa ohatra misy zavatra sy dia misy traducteur ao dia ao fizaka sahady any mbola tsy nijery ninona akory mipetraka kely devant le parlement za io fa manome paix zany eto alohan'le devant le parlement hitanareo ohatran'izao ny eto aloha koa atao bon mialatsiny moa zany fa dia gris ny andro dia tsisy nina hita fa nay zany mahafinaritra foana mipetraka eto io be dia be ny zavatra tokony atao nefa ny alozako mipetraka eto ny andro zao amin'ny ray sasany zany hoe efa nijanona teto zany nandritry ny adiny ray ohatrany hoe matsiaro sambatra zany mipetraka eto tena hoe manome pe tsy haiko iny manome patry voilà jerea io ohatr'izao poziko ato tanako amin'io efa mivangana bon tsy maninona izany tsy haiko nareo raha manaraka Game of Thrones raha nanaraka Game of Thrones sy nanaraka Harry Potter ohatrany hoe anaty Game of Thrones zany
ry alavitra ry le parlamenta fa grigri foana moa zany andro fa tsy maneno zany fa iafiafiana amin'izay misy eo hoe iteny anazy anareo zao ina tsy manana moa ankoatra ny hoe tsara sy mahafinaritra le Budapest ina tsara be mihitsy le izy za moa zany tsy manana moa ankoatra zay de izay tsara mahafinaritra mangatsiaka ino ka tena important mangatsiaka fa mahafinaritra vraiment. Hello, raha tsy diso atsinona dia mbola misy vidéo koa tamin'izaho taty à Budapest tamin'izaho tamin'ny décembre 2021 tanatin'ny ortia koa dia androany aho zany manao ny partie 2 satria tsy nety vitako mihitsy n'ilay montage depuis androany septembre 2022 dia miverina aty à Budapest indray satria tsara be aty dia andeha miverina hijery an'ilay izy indray zany zao na dia fahitako arany fa mahafinaritra be tamin'ny za taty tamin'ny farany tamin'ny décembre dia mbola moramora kokoa ny vidim-piainana noho ny oharina amin'ny zao za aty amin'ny zao fotoana zao fa niakatra ny vidina billet sa ohatry ny €50 eo angamba izy zay raha tsy diso za voilà somary faripana kely ny feoko fa ça va ny avantage fotsiny nakanesako aty androany tsisy an'le savona be tsony tamin'izaho taty tamin'ny décembre sady efa azo lazaina hoe mafana gros ihany satria za naro manao an'ity akanjo paty amin'izao mbola mangatsiaka fa azo lazaina hoe mafana zany oharina an'le tamin'ny heriny dia hijery an'ilay parlement ny Budapest le eto akaiky za tsy hiditra ao anatiny satria tsy manam-potoana satria za eto mandalo kely fotsiny fa tsy ela be dia zay fa tsara foana tsara le aty à Budapest satria ohatrany hoe tena tia-andafy mihitsy ianao zany satria ianao raha ohatra ka mandeha toeran-kafa dia misy ohatrany tsy tena andafy le izy fa aty zany ianao tena tsara hoe andafy. Tsy misy sensation tsara indrindra ankoatran'ny mivoyage découvrir ville vaovao dia tsy voatsona ary aminazy fa efa fandroana fa hitako hoe tsara be foana le mandehandeha mijery tanàna ohatr'izao zareo satria mahita fomba vaovao nareo mahita langue vaovao mahita fomba fanaon'ny olona hafa vaovao fa raha ohatra ka manana vola na tsy manana vola ohatrana koa arany dia mandeha foana ihany dia rehefa avy amin'izay hohanina amin'izay le sary amin'ilay voyage efa tsisy hanina hohanina koa zao dia hidina hijery an'le avy nanao TikTok dia hidina hijery an'le kiraro mipetraka tany le miraikitra le tamin'izany ako zany que j'ai oublié l'histoire fa tsy manino zany apotrako aminareo foana fotsiny le plan fa za crampe andeha hijeriko tamin'izaho taty farany dia tsy nisy an'ireto tsy nisy fanazavana ohatran'izao teto voilà fa satria za crampe amaky mandeha mandroso foana fotsiny tsika fa nampizareo an'io zany tadidiko tsara tamin'ny taty farany tsy nisy fanazavana ohatran'izao sy fanazavana mety hoe momba an'le olona nitsoraka teto angamba an'le izy tamin'izany andro zany koa satria fa tany navikisana ho tsy izany nonela navikisana voky ny masoko sy ny fanahiko nahita an'le izy indray dia fazao anoana dia noho izany dia jery sakafo amin'izay dia direction ohatran'izao le ohatrany hoe karazana ville le aty à Budapest tady an'le McDo koa tsy hitako le tady McDo za tsy hitako le McDo dia mety aka Subway angambany misy tena nona be io saika mba hoe nandrana McDo any amin'ny toeran'olona mazay tsy malala manko ny mazay tsy malala dia za mpakafy mpakafy McDo hoe inona natao anatin'ity
Bref, bon appétit. Tsara be ilay izy fa dia mpivarotra teo ohatran'ny hoe kamo be izany hivarotra tsy haiko hoe manino ndeny ilay anahy izy teo dia 59 kamo be izany izy fa nazanona tsy izany aloha mila tonga quelques minutes avant ihany amin'ilay atao amin'ilay aéroport an'ilay Budapest fa satria ngeza be tena ngeza be tarak'izay ngeza be ka raha ohatra nareo tsy tonga aloha dia mimanina rehefa ho tara na hoe tafiditra aloha ariara fa tena hoe za zao efa ohatran'ny 10 minutes angamba zay na mindra teto foana nitady hoe aiza le porta misy anahy fa nareo ohatran'izao ilay aéroport ah ouais fa tena za aloha laingalainga fa tsara be mihitsy ny mividy ho an'ilay iPhone adino koa tena nareo fa nahazo iPhone na oui mila miflexa kely ako fa satria izy lafo vidy be voilà. Il est temps de rentrer. Voilà, c'est fini l'aventure à Budapest, mais c'était trop bien. C'était rapide mais trop bien.